ianao misafidy manaraka ny fandarana solanga eto amin'ny pejy vaovao 24/7 miaraba tomboko vavy manaona tomboko lahy faneva ima no vahintsika amin'ity alina ity miarabanao faneva rabanao joary miaraba mipeno sy mpanaraka ny solanga ihany koa ya faneva ima mandalo eto Madagasikara amin'izao fotoana izao fifandry fintsavatra ve ilay hoe fanovana teto amin'ny firenena sy nareo mihetsiketsika nareo efa da mihetsiketsika mikitikitika nyty resaka baolina ity indray azo atao hoe fanaraka ihany nefa azo atao ihany koa hoe raha diniatsika kely efa roa taona lasa zay no miteny efa niady rery moa tamin'izany hoe andao aloha ajanona ny fifidianana fa andao amboarina baolina kitratsika dia fampitohy ihany moa zany izy fa zao tsy zarery fa tonga koa izy terolana nampiana dia niaraka ny kapiteny Mamsoa hita toerana ya ka ny fanontaniana hoe mikitikitika hoe ajanona ny fifidianana ajanona fangamo ny fédération amin'ny resaka baolina kitra tsy mitovy daholo ny sata sy ny rafitra ny fe azy eto ambonin'ny tany no samy manany satria le izy nge miankina amin'ny lalànanao eo amin'ny firenena aloha zay zany miankina le zany fampiankina daholo raha misy ohatra fotsiny tanako anao any Arabia Saodita tsy maintsy manao voile ny vehivavy manao baolina any amin'ny fifankatsisany zany fa tsy maintsy manaraka le lalàna ny firenena aloha ianao zany dia manao amin'iny indray ny anaovanao lalàna fanaraka amin'ny international FIFA ka eto amintsika inona ny problema fahitany faneva tsy mandeha normal ve izy asany FMF zao ny asany ho aza zany tsy miresaka ny asany fa le rafitra tsy mety satria mampiteraka kolikoly zay moa ny adoko tamin'ny voalohany rotaona lasa zay mampiteraka kolikoly io sata amin'ny fean'ny baolina kitra io ary mampizarazara ary indrindra inona moa filazaza miteny baika izy hoe tsy mangara tsy etika dia ndao vaina satria le olana ange dia zao hoe le olana amin'ny zavatra io zany ny assemblée générale atsika tsy misy contre pouvoir zay ny olana zay no mahatonga anazy tsy mangarahara contre pouvoir ahoana hainao fikambanana io tsy an'olona ray donc inona zany misy comité exécutif dinona contre pouvoir ny comité exécutif zay nge le olana eo le rafitra dia izay zavatra hoe mila amboarina any amin'ny firenena-kafa ve misy an'izany ohatr'izay daholo ka efa fikambanana na fikambanana skoto ary dia misy ny mpitarika birao dia misy ny aviany be sy ny maro dia arakarak'izay ny hitondranao an'ilay fikambanana fa tsy hoe zay tiany mpitatana ihany no atao fa ka le mpitatana kosa nefa hoe nanana programme izy talohany latsahany hitantana dia iny programme iny nekeny ny mpifidy dia inona indray ny problema dia tenatenany ity tsy hoe ny tenatenany fa tamin'ny voanomboka mihitsy io nge fa ela no olana ohatr' izao foana isaka fifidianana isaka misy problema olana foana dia maninona aloha raha janona dia ndao miara-midinika raha tena vonina marina ampandrosan'le baolina ka tsy ho ela ary dia anomboka dia isy indray fifidianana raha tsy diso amin'ny mpitantan'ny FMF inona ny sosikevitra faneva ima ny anahy zany hoe ndao aloha jerena ny rafitra any dinona le rafitra eritreretina le rafitra zany le statut le fédération tsy mila jerena mba mangarahara sy etika mba hafahana tena mampandroso nge be da be raha tsy hiteny fotsiny ary hoe ahoana le olana dia zao tonga nitatitra moa zany ny assemblée générale hoe tia ny zavatra nataonay dia hitatitra amin'izy ianao nefa olona amin'ny assemblée générale ary tsisy club na ray ary ohatra fotsiny zany tsy fantatra akory ary zany le zavatra tataony eo na inona sady nito amintsika tsisy mangarahara ao anaty lalàna tondra amin'ny sport tsy haiko tamin'ny 97 ngamby izy zay tsy diso misy azany ianao nge association de l'intérêt général mila avoaka ny tatitranao tatitra ara-bolana tatitra araka moraly na tatitra teknika fa tsy misy an'izany io tsy haiko aloha nareo fa nahita tsy misy an'izany io tsy misy satria isaky ny assemblée générale ny fédération neto isaky ny efa taona hifidianana ihany isa-taona amintsika isa-taona misy tsy maintsy manao isa-taona voafehan'ny lalàna tia napieritreritra foana ianao any frantsa mipetraka fa neva ima ve hoe ny frantsay ve mahafantatra zany hoe mpitatana ny fédération ny FFF zany fédération frantsay baolina kitra par rapport amin'ny kitany baolina kitra frantsay tsisy mahalala zany président fédération frantsay zany raha tsy misy scandale mety hoe tsika tia tsy dia maharaka anazy fa fantatry ny frantsay raha ohatra fotsiny tsy teny hoe raha iainga aty amin'ny zazakely tsika toka 1 taona 7 taona 7 taona
mety any amin'ny 3 millions de licenciés en France. Donc ça nakabiaza eny amin'ny quartier de misy club daholo de zay mahatonga anazy le système de tri am'zareo zany efa enjana zay mahatonga anazy manana mpilalao avolenta be da be. Avolenta be dehibe fa tsy saotry zay le eto amintsika. Ny eto amintsika tsy hoe tsaotry zay fa natao zany a le lalàna ahafahan'ny olona vitsivitsy mikeja nylay rafitra ny baolina kitra. Hiditra amin'ny tena fotoatin-dianao aty Madagasikara fa nefa iny le resaka le hoe prime prize prime ny Baria iny nampitapatapanao voalohany nefa aiza vola amin'ny bandikely sisy efa nilamina ve zao. Raha fandaminana nataony zareo zany de nalaina ny riba de ho alefa afaka raha zaotsika amin'ny teny zao zany mety ho alefa afaka herinandro na 10 andro eo. Donc ça mbola tsy azony baikely le tena vola fa ho alefa. Fa miverina ihany io zavatra io tsy vao tamin'ny titonty tsy vao tamin'ny roa taona fa tamin'ny andronay tamin'ny 2019 reny de efa olana be io verina kely mratara toko sady toko lavalava na ohatra fotsiny ary qualifié zay 2019 tantitsika rehetra qualifié tao fodiforona match aller retour Guinée équatoriale efa olana be satria nahoana tamin'izany efa nisy Facebook nainga tsy alefan'ny zareo avion privé zay mody baolina ny Guinée équatoriale sabotsy baolina eto Madagasikara retour talata zany teny tamin'izany ray volana meloa amin'ny dio le 4 ao andehananay aller retour fa vitanay ny qualification tsy teo moa zany tsy fantatra ihany be niany rehefa nandeha ny resaka tady olona zay sady tamin'izany kapiteny tady olona de niteny resaka hoe aoranga ameo avion spécial zay fa zay tsy miendry zalahy de ohatrany le olona efa naingavoniny de henony zareo fa za tamin'izany mety ratsaina fa raha men'le olona le avion spécial tsisy nampidiriko tao membre fédération na ray ary fa mety henony zalahy izy za mohatry zany satria nangataka zay raha tsisy volonareo de amin'ny 4 ans andehananay fa vitanay ny qualification et comme par hasard zany namono baolina tany Guinée équatoriale de vitatsika fantatra hoe raha vita Madagasikara tsika tsisy mandresy matanjiva ny baolina qualifié tsika inona ary ny antony nanaovana zany tamin'ny resaka zay qualifié zay satria nataoko an'izay pression zay tamin'ny Facebook na kokaray ary tanameny fédération ny qualifié zay zany tsy fédération kosa moa tamin'iny fa le inona moa le anaran'le comité de coordination fédération tamin'izany mbola fédération tamin'izany ary nataoko fotsiny ary hoe nanomboana ny qualification rehefa nanahirana very kely ny tantara zay zao mbola nanao préliminaire izy ny fitenenana tamin'izany 2017 nanao tamin'ny Sao Tomé inona ny zavatra nitranga olona folo avy aty Madagasikara miampy any olona 9 avy any France olona folo teto Madagasikara nisy mpiandro tsatokazo anankiroa zareo miainga alahady zay miainga alatsinainy nalefa zany miainga talata inona nataony zareo nisy nigiafy tao mpiandro tsatokazo ray ihany nalefany miantso zay firy ny zoerana sivy fa izy fizantsao de hoe tsy ao leda de efa naniny leda antsao de hoe tsy mandray telefony leda donc sany fananina atao tsy andefasana ny leda mba ho golona reny ihany so ihany tamin'izany efa vita daholo ny passeport ny Ibrahim Dabo de nalainy Ibrahim Dabo nandeha niaraka tamin'ny sao de lasa izy golona roa de inona reso matsara iny ary rasanarity zany tamin'izany fotoana zany no tsisy golona rasanarity vous le goal ray toi Edi Bastia de tsisy goal zany zay anao éliminatoire préliminaire en CAN de efa zava-pony efa zava-pony 2019 iny azonao tany zany de efa nisy sakatsakana ary zay zavatra zay le tsy mety aminahy satria za raha voatsindry azo rena de tsy manaiky verina am'le prize tsika niadinareo hoe le prize men'ny kafy iny ve tena vola tena ahoana ny fitsinjaranan'izy iny mba mangarahara mihitsy tsika zany tsy manapaka ny teninao fa efa olana foana io hatramin'ny 2019 2023 2025 zao tamin'ny 2019 io olana satria nahoana nisy prime de qualification mahatonga tsika le lasa mizara le prise monnaie tsika tsisy vola raisina ny fédération na tsotra ny ekipa hafa ngery vao misy regroupement de mandray vola ianao donc zany normal raha lasa ny fédération le prise monnaie satria efa misy prime définie alohan'ny compétition fa nitsika tsy misy an'izany tamin'ny anay tsy misy an'izany fa hoe $150 no anjaran'ny mpilalao kely indrindra ny anjaran'ny be da be misy olona manao voyage be da be eo
betsaka noho ny mpilalao. 150 dollars par jour. Par joueur anao, par regroupement tamin'ny andronay tamin'ny 2019. Zay zany ny zavatra azonay rehefa manao baolina li zao zany ohatranay remboursement kely na frais anao. Ny ekenay zany. Fa kosa rehefa qualifié zay dia nisy 250,000 dollars azo rehefa qualifié. Dia ianao moa mahafantatra nge ny fahaserana eto Madagasikara dia rehefa niresaka tamin'ny madame Antalabeatrice tamin'izany dia hoe 180 anay 70 amin'ny fédération. Na naiky moa izy tamin'izany rehefa tonga fandoavana 90 fotsiny nomeny tsy nomeny ny 90. Dia teo dia efa nisy olana. Dia lasa nandifasako mail moa izy dia tsy mamaly fandrotsy namaly lasa nataoko copie ny ministre ny sport dia hitany izy toy izy hoe avelao na fédération ny 90 fa omeny vaovao nareo dia zay no nahatonga anay nahazo vola tena miperpétro raha nazaty dia anao alohan-kanina fa iny vola tokony fédération nandohan'iny analainy zareo lasa fanjakana nandohana azy vady tonga anay tany amin'ny kanina tsy nanaiky tsony hoe tsy maintsy atao taratasy misy prise monnaie koa tany amin'ny kanina satria toko mety ohatry 1 million koa ngamba nahazo anay tamin'izany 1 million fa natao taratasy hoe 40%. Zay nge natonga ny 40% io ry zareo moa zany zay nataonay any nataony fa ny anay tamin'izany arakaraky ny miakatra ny vola dia mekely ny fédération. Ny anay zany ohatry zany mihitsy satria ny ana tamin'izay tamin'izay kapiteny dia zay foana joueur aloha miady amin'ny rehetrarehetra ny joueur. Ny mpanazatra sy ny ambona zareo mikarama na maresy na resy mandray vola izy zay tsy mandray vola. Dia ny anay zany joueur aloha dia efa vita izy hoe 60-40 fa iny tonga fandoavam-bola raha tsy nanaovako article tamin'ny journal Le Monde tsy mivoaka amin'ny volanay. Efa hatrany io nandeha anay 2023 mbola ohatry zay ihany hitantsika rehetrarehetra iny tamin'ny président république no tena hoe vola zareo voazy tonga anay 2025 mbola ohatry zay ihany tsy mety kosa angamba zany fa aleo boakely azo ny tokony anjarany tokony izy indrindra fa le hoe le channe tsy professionnel loatra le boakely le nanao channe teo zany hoe tena io zany ny velomany dia ohatrany hoe nisy fizarana mitanila zany tao anatin'ilay zavatra tokony firisan-jato avy zany no azo iza faneva izy zany tonga dia tsorony raha zareo raha lasainy zareo fa nisy nasorona tany amin'ny kafy tsy maninona tsosanareo manana tsosa nge zany izy dia aloha avy any no tsosanaoko raha ohatra ve ariary zato men'ny kafy empolo ny joueur ny anao efapolo nanana tsosa ianao nalainy kafy zany notsosanao roapolo dia ianao roapolo sisa dia ahoana moa ny joueur empolo ndray nanasoranao nefa ny joueur empolo zay fotsiny kely izy le empolo zany meo anazy fa raha nisy tosanao dia alo avy amin'le efapolo nao ohatra zay ngely izy ozy zalahy hoe nisy tonga dia nasorony tsy maninona fa asory amin'le efapolo dia le empolo meo any joueur satria izy ny nahatonga ny ohatry ninge iny ma tsy nahagagana ihany hoe misy droit TV tsy maintsy nalohan'ny fédération tsirairay avy tamin'ireny ny ofana roplanina ny trano mipetrahana sotra zany ve tsy efa anjaran'ny fédération tokoa lizy zany ohatra zao le fandehany misy liste amenanao hoe 3 na 4 arakaraky le tournoi dia reny ny etoan-kafy c'est plus n'izay dia ianao miantoko azy ka raha ianao kosa ve hitondra olona 10 makany dia ianao miantoko azy anjaranao zany fa tsy anjara le joueur manina le joueur nandoha zany azonao organisation anao zany tsika tsy mety amin'ny organisation fa anazy iny donc zany raha toana mitondra olona 10 any dia manam-bola 10 andoavana azy ay zany le olona 10 ivelan'ny le bary any no anisan'ny tafiditra tao anaty volana alohan'ny fédération na tamin'le prise monnaie iny zay le hoe misy hôtely tao zay le izy nge fa tsy hoe le vola le bandy kely liste ameny kafy ty ohatrany zavatra rehetrarehetra nge rehefa misy hoe délégation firy ohatra anao baolina dia toany rehefa tsika zao raha ohatra zany anao baolina ohatra anao amin'ny Kenya Paria dia misy délégation hoe 26 ohatra dia 26 etoan'ny Kenya ny hôtely ohatra zay koa tsika rehefa mandray 26 dia toantsika ny hôtely zay mandray tsika moa tsy afaka mandray fa tsy mambola keny statsika fa ela be fa ohatra zay nge io hoe dia io zavatra io dia ohatra zay dia inona moa nidiran'ny iarahanao kosa ve ny tena hitondra olona 10 any dia baikely ve nandoha le olona 10 tsy mety kosa le baikely tafiditra tokoa nitresaka arbitrage ny arbitre tsara lalokoa le olana ho dia averiko ihany le izy zany tena olana be ngeza be eto amintsika dia izao le cadre moa le lalàna mify amin'ny sport mihitsy no efatranainy sady mampisy olana daholo ny fédération eto Madagasikara andao amboariny cadre io ahafahana manery tsara mba hampisy mangarahara ty baolina sy fanatanjahantena tsika ty
ny olana angedy zao tsy manana ravana zavoazakilina tsontsika tsy manana rozarakoty zavytsontsika tsy mety tsy anana zao a taty amin'ny taona tsaika efatra roapolo sy roarivo nisy bandy kely ray ndray modety nakany France ilatary tsy manana tsontsika tsika zany isaky ny roapolo taona vao andefa zoera andao amboarina rangaha io lalàna io fa inge mampifamaly io foana nge mampifamaly eo le fifidiana satria nahoana ny fihezana zareo le izy olona roa amby roapolo mazon fidy de zay le miteraka kolikoly de nefa raha misy kolikoly tsy maintsy récupérer anao volanao za kosa vedy andoha araky ny feo eniko koa ary tena mety marina feo eniko 300 millions FMG par président ligue nomen'olona zay te olany président fédération tena marina zany teneniko anao zany oui de ahoana normal izy tsy maintsy amerina le volana de normal koa ary zay le mahatonga an'io tsy hovaingy zala zany io sato io satria fitadiavany volo io rehefa tonga ny fivoriana tsara ara-potoana de tsy maintsy mahazo kitus mantsy ianao nentin'ny fitantanana de voly zay mandeha indray ny hoy zao raha misy olan'olana de mody iananandry zalao voly zay de vola foana zany vola foana vola za tsoroko aminao tsy ho candidat ho filoha fédération ny vola azoko zay vola azoko men'Andriamanitra ana tsy ho ariko any amin'ny varavarakely tsy vola tsy ny sasarana ka omeko ho an'ny président ligue alany ana sanatria ay zany tena mahatonga andreny le adikoavana be rehefa mivory reny fédération tadiko zao le tany sambava tena savoritaka be mihitsy misy te andeha le président na ligue de sakana amerikatra amin'ny aéroport tsy afaka nanderaka sambava ka zay le izy zay le teneniko anao mampisy kolikoly rafito io fasoloy fihinany tsy anolona anazy ary eto a de miantso ny manam-pahefana tompona andraikitra andao irahana ampanao fanatanjahantena rehetrarehetra betsaka piatrika eto andao afaka proposenay koa fa misy fanatanjahantena hafa ao andao amboariny ty lalàna ty lalàna ny fean'ny sport kodiny sport eto Madagasikara andao amboarina avozina ary andao serena tsara afahan'ny fédération sy ministère afahany surtout ministère manaraka santsakany sandavany zava-misy am'izao zao le ministre vaovao de hoe mitondra fanovana fanavaozana sy ny sisa mahatsikaritra ve ifaneva ima fa mety izotra amin'izay eritreritrareo zay le izy concertation nationale raha teo atsoatsy engane io zany raha vao tsy io lalàna 97 io raha tsy vitatsika ny tena mampiovo an'io ary tena asiana détail rehetrarehetra mbola olana io ohatra fotsiny nge teneniko anao rehefa anao fifidianana ny baolina kitra normalement raha tokony ho izy liste avy any amin'ny DGRCS savy ohatrany hoe équipe conforme équipe nanao championnat ianao zany tokony efa nanao championnat de équipe conforme de misy confrontation na liste reo no mahazo mifidy fa ny antsika am'izao miezala volany direction générale ny sport de na olona tsy manao championnat na olona tsy manao conforme ary de mifidy de diso nandraindray diso ny championnat olona tsy conforme akory de manao championnat donc zany diso daholo petape zany mbola détail kely petape fa petape zavatra mila amboarina de mila cadrena tsara le fanatanjahantena satria mampitaraka savorivory eto amin'ny firenena ndraindray ohatran'io zavatra misy anisan'ny critique ny Falevre Masy namanao zay nitabataba tamin'ny herinandro lasa teo iny le hoe misy club omena tombondainy eto Madagasikara mba zavazavao kely hoe faneva zao zany tena ny anton'le tsy fitokonana moa zany fa fanairana nataonay le fitantanana fitantanana fédération iny anazy any tompona ndraiky samy manana fitantanana ndraindray mety misy zavatra tsy mety kely fomban-javatra zany fa kosa le zavatra miseho sy mitranga nitsekena itsony satria fanatanjahantena io aoka janona manomboka eto aloha mihitsy tenen'ny olona rehetrarehetra aoka hijanona manomboka zao ny faniritrindrina arbitre sport io tsy afaka tenenao ataovy miankina amin'ity ny arbitre ray tsy anjaranareo zany fa alohany de baolina faharoa aza tsindrina zay club tsy mitovy hevitra aminao club zao tsy mitovy hevitra nareo de tsindrinareo tapahanareo fa zany hoe zay nge tsikivy nge fitiavany ary baolina natoana ohatr'izao tsy maintsy hoizaka na ataonareo ahoana ary aza manimba fiainan'olona koa ina le manimba fiainan'olona tsy hoe misy club anankiray tsy mitovy sainana aminao de andefasanao redressement fiscal na alefanao affecté satria mpiasa-panjakana aza atao mazava fa baolina io aloha andeha baolina de zay maresy jobina zay resy tsy akoraina ohatra fotsiny
zavatra tena misy zany vita ny tirage au sort misy hoe tirage au sort zany huitième de finale jusqu'à finale rehefa niona loatra de tena inquiète niona CFFA Selgeco tena verina reo ny tirage satria tsy maintsy mihitsana ny ray de tsy mety zany raha tsorona ane zany fa nefa de CFFA sy LGco no tena problème satria ndray any président fédération ndray ana président na ligue oui lizy tokony tsy olana fa tokony tsy atao azany rehefa miona ry zareo de miona de zay maresy fa tsy hoe rehefa miona ry zareo de ampifamadika le izy tsy etika nge zany ary zay zavatra zay le divanay aloha izy transparence sy etika le zavatra fa tsy hoe zay rehefa tsy mety aminareo de hovainareo misy fantatry fanefa aveo inona ny antony mahatonga an'izay le hoe tsy nampifanenana le club anankiroa satria tatoato roa taona zay ngambany misy vola azo rehefa champion ianao rehefa ho any Afrique azo avy izy azo avy amin'ny kafy azon'le club tamin'ny heritonny izy 50 000 zao izy 100 000 de zay le mahatonga aniko zay le taneko nama miteraka kolikoly zavatra eo satria misy an'le vola azo any amin'ny kafy de atao zany ny azahoana anazy amin'ny fomba rehetra de lasa manimba fainan'olona mampanimba club manimba mpilalao de tsy zavatra mandetika zay ny teneniko hoe miantso ny tompona andraikitra andao jerena le lalàna tsy le lalàna fédération le lalàna eto amitsika mihitsy le cadre le loi 97 io andao za miantso anareo rehetrarehetra petsehatra fanatanjahanteny miantso anareo zoko beako tamin'ny fanatanjahantena taloha tipsehatra andao ataotsika idinika andaotsika hoentitsika any amin'ny ministère zany hoe ty zavatra ty ndao amboarina fa tsy mety de andao loha mangarahara zay le izy zany iresaka zavatra akafokafo be le ahko momba mifaneva mihitsy tiako ampatsahivina ny olona ihany hoe maromaro mba tsy lazaka hoe be dia be ny mpanao sport teto ambonin'ny tany no lasa manao politika ary ny anisan'ny ngeza indrindra tamin'ireny taty Afrika le George Weah zany kitany baolina kitra zany tsy niaika zany tamin'ny fotoanandro nanao politika le ria de lasa président ny république mihitsy tany Libéria ono afaneva mbo maniriniry ohatry zany veranga non le politique ngewa eo zany le olana le politique nge inona natao politique le politique nge mitondra communauté anankiray de politique azonao za zao manao politique mitondra politique sportive 67 city za akizy 10 ny eo de misy mpanabe mety eo amin'ny telopolo eo zay moa zany efa tsy misetraka any aninona za na tonga teto na mpifankiko ny anazy satria tsy mena fifanana satria faneva le miteniteny mitondra mpanazatra teto ndretiko na mpifankiko ny akizy satria ny olana ngeto de zao hoe le cadre be da be ny école de foot eraky n'Antananarivo eraky Madagasikara fa tsisy olona mikadre tsy mba misy zavatra tena mipetraka hoe inona tonga anao atsoina hoe école de foot misy mpampianatra zany eo de inona ny critère le mpampianatra samy manangana fotsiny de samy maka volany ray aman-dreny fotsiny fa rehefa matoa anao maka volany ray aman-dreny écolage na participation filazana iny na écolage tokony mba manana qualité le zanak'olona mianatra ao de zay zavatra mila cadretsika raha te handeha lavitra tsika zany ary zavatra tena logika nke zany fa tsisy manao zany eny de miverina ny politika maninona ny tsy manao politika araky ny maka fitondrana fa nefa ampiaranao zany resaka zany farafarasy eo amin'ny baolina kitra averiko ihany za tsy candidat amin'ny fitatana amin'ny baolina kitra satria za tsy manambola ny ana vola azo kely na vola azo tamin'ny baolina kitra fa azo tamin'ny fitakilen'olona na ratra tsy vady aman-janako tsy hitako tamin'ny déplacement nataoko ny alako lavitra tany vady aman-janako za rehefa tonga tsy niara-mipetraka tamin'ny vady aman-janako tany arabizao-ty tany lalao tsy afiny zany ary vola azo tsy atsipoko any avaravara-kely ka omena olona hifidy ana non tsy ho candidat tsy ho izy mihitsy ozy ianao hoe maninona tsy manao politika ohatra fotsiny za mbola kely ny zanako mbola mamelona an'ireo mbola adidiko zany manana didy tsy afaky ny andeha hiteny hoe andeha hanao politika Madagasikara melomako ny zanako tsy possible tsinga satria za manana sary zany any amelomako ny vady aman-janako tsy hoe rahatsika mafantatra ny karama na ataoko hoe maire na ataoko hoe député tsy avelona vady aman-janako mihitsy za manana sary zany zanako mbola kely azonao de zay fa tsy hanao eny mazava zay fa manana perspective aveo fa nefa ima ao amin'ny baolina kitra ary akoatrany hoe ianao mpanao baolina taloha nananana izy azy tsy mba te ianao zany efa niteny hoe tsy teo président fédération fa mba teo coach kosa aveo ianao amina équipe pirenena ohatra
Za manana diplôme za coach tany France nany coach atao Clermont U18 roa taona fa za zany a ny eto Madagasikara angamba teneniko mety misy zavatra hoe mety tokony zavatra hoe mihoatra ny ambony kianja angambany de zay mahatonga non tsy ana coach fa aloha tatana club ako namana zavatra nataoko inoana tsara nisy fotoana voangana mihitsy volana février lasa teo vita ny fianarako moa zany de naniry any de hirotsaka candidat tany amin'ny commission technique sy développement tany amin'ny CAF za tsy afaka mametraka ny candidaturako fa tsy maintsy ny association membre donc zany fédération tena amin'ny président hoe ao mba arotsainy ny candidaturako fa fianako fepetra ozy izy ok nalefa tany amin'ny secrétaire général napetraka tolo ny dossier izy nge tsisy dossier atony fa sosy tapetraka mail ny secrétaire général malagasy mandefa mail amin'ny secrétaire général ny CAF zay fotsiny eno efa nataoko izy izy za moa zany niezaka hoe mba mio le capture d'écran de lazany fa hoe izy tsy miefre en cadre en déontologie ny ekeko zay de za masako misy olona niarana bola tampoka taloha mba niteneniko zany mba recommandé aranga satria tsy mbola nisy an'izany taty amin'ny zone 7 océan Indien zany zay ny tifandriko tonga ny volana tany amin'ny trano voaka ny lista nantaniko zareo fa ngaho tsy taony ianareo tsisy nametraka candidaturako tany tsy nalevandry zareo zany ny candidaturako de fa nina tany amin'ny trano zay sy président Alfred de niteneniko izy fananina tsy napetraka kosa ny candidaturako fa tsy mety zany fa tsy mety kosa zany izy nge tsy mangazo ny ninona aminao apetraka ny candidature de vita de ina niteneny anahy so de rehefa tonga any olona de ahongako ony izy fa zanga moa manana fahefana anongana anazy raha ny commission technique de niteneniko izy zao ny olana jere tolodo tokony meilleur joueur tsisy olana ny commission technique satria commission technique no manombo meilleur joueur de tsisy olana homologation terrain commission technique sy développement zany de tsy iny couverna nangataka tamy satria za tsy mitovy fijery azy niteny aho janono ny élection de kafina nge zany ataoko hoe kafina de sy nalefa tany izy tsy maninony zany tsy olana zany mijery zavatra fandray atao zange miasa ny manana société ako any France tsy maninony fa zao le baolina kosa za sy mbainy raha zany tsy mitovy hevitra aminao tsy maninony avelao le baolina amboary fa za boikely lehibe teto Antananarivo teny ambany tanàna fantatro tsara ny eny boikely nay fa za mba atao Tsindriazolena fa eo zany le tena olana ny fitatanana ao samy manana fitatanana fa aza asiana Tsindriazolena le baolina azo tovy baolina madio farany fanontona roa andray i fanevama miaka-midina ny baolina kitra malagasy mbetika mba tsara fandeha mbetika miletika tanteraka zay resaka fitantanana sy rafitra tay foana reny olana zay le olana ka zay le olana satria raha ohatra fotsiny zay nge raha nanao canne 2019 tsy nandeha be nge baolina kitra teto tsy nandeha baolina kitra teto nanao tranona ry zalahy nanao demi-finale tsy nandeha nge baolina kitra teto ny olo ndraiky zalahy nanao finale tsy midika mihitsy zany hoe mandeha be baolina kiteto rehefa manao finaly ianao nanao canne ny zavatra misy eto de aty amin'ny ambany indrindra ary ny zazakely tsy misy organisation tsy misy zavatra matotra mipetraka raha teo any amin'ny teknika za tsy hiditra teknika satria ny apedapeny tsy mahazo an'le izy fa tsy zavatra mipetraka tsika zany raha mbola tsy any amin'ny base mihitsy hoe tokony any amin'ny district section nge mikarakara ny ankizy kely reny le katita kely reny satria any zany manao tri de miakatra ambombony anao vao miditra ny ligue fa tsisy organisation zany hoe tsisy politika matoka fa inona nataontsika eto fotsiny rehefa hoe andao inona no tokony atao zany apety an'le barea de mitady tous les moyens na tsy gasy ary atao manao oui tatavina daholo izy tsy maninona fa lizy zany diso zareo atao an'le copie-collé satria na hoe le ronona nanao an'io tamin'ny 2019 de ataoko ny anay tamin'ny 2019 nge zavatra tsotra kely ny anay reo boay kely rehetra niaraka tamindreo fa niaraka foany zay rinjiva ry Carolus fanampiana fotsiny hoe taizany poste somary faible de temps de défense ny renforcer les bandes binationaux de plus goal zay fa tany aloha olona bandy efa niaraka daholo zay rehetra tsisy bandy tsisy vaovao zany sady manana le identité malagasy zay zany raha tena zavatra no mila identité io ny hevitry faneva ema ny andraikitsy ny pity
mpakafy baolina kitra amin'izany rehetra zany tsisy baolina eto tsy afaka misaraka reo de reo zany le olany ohatra fotsiny zao zay nyantso fa matahotra ny club eto matahotra aza ampitahorina reo raha le club de ny club koa fotoana zao fitenenana sy zavatra tsy mety rehetra fa matahotra zareo na nijory teny masina ary mbola matahotra zareo fa amin'ny tena manokana ny tonga teny fa matahotra ny club satria ampitahorina reo mena ataonareo raha matahora mitenena fa fotoana zao raha tsy miteny zao nareo de mbola voatsindrindro avoro eny avitelo eny mety ilevimbelona nareo raha mbola tsy miteny ihany fa mitenena ry club miteneny tsika rehetrarehetra ndraiky io zany tsy afa misaraka club mpanazatra mpitatana ny mpitikitra ny mpitsara ny mpijery ny mpanao gazety reo no mitambatra rehetra reo no mitambatra iaina ny baolina rehetrarehetra io raha tsisy mpanao gazety tsisy ninina mandeha tsisy mahafantatra raha tsisy mpijery tsisy mpanohana na de ataoko fotsiny nareo reny maio kely anjifan'ny mpijery regny mamelona fianakaviana maro ihany koa donc zany tena zavatra mamelona fa ny zavatra dintsika de zao fanatsanjahantena de hery lehibe ray ho amin'ny firenena ary afarana mampafantatra amin'ny firenena anankiray raha tsy teny fotsiny kokoa ny zokibe dalia zany dalia zany nge ka hinjany tsy mbola misy gasy madepasy zany dalirany retefy io dalia kokoa dalia fa ndao tsika anamboatra dalia kely be da be ndao anamboatra ary afaka atao mampafantatra firenena ary mahavelona io fanatsanjahantena io mahavelona fa ndao amboarina le zavatra d'accord fa ny tena farany faneva ima anao manokana ianao consultant tao amin'ny canal plus zany rehefa barea ihany manao baolina de atsony ianao sa amin'ny fotoana hafa non misy koa atsondro zareo fa rehefa barea zany de atsondro zareo satria mba tiany zareo koa zany surtout zany rehefa manao amin'le pays anglophone satria tsy mandeha ny firenena anglophone le match rehefa izano mitantara manao consultant moa zany de zay mahatonga na rehefa tsy maintsy adversaire anglophone vo eo saotranao joary rovina mody landamindamina kely fa sy aleo aloha jerena tsara satria araka le teneniko teo hoe bandy kely oentinao ny velany any misy bao kely andeha ho any velany tokony hoe fa mbola tsy mivaliny vizany zareo fa ho alefatsika eto ihany vavao rehefa ho tonga zay zavatra zay fa iarahantsika mahita eo fa zay baolina kitra aleo adio saotranao joary tapitra ny fotoana antsika veloma tompoko